Maro kosa ireo olana izay sedrainy ireo mpiasam-panjakana izay mbola tsy nahita mba olana moa amin'izao fotoana izao. Manoloan'izay indrindra dia natotosà hetsika indray ny fivondrona ny sinzikan'ny mpiasa eto Madagasikara amin'ny zoma fahasivy ny volana marsa ho avy izao no anatontsana izany araka izao fanadihadiana izay hoentiny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson azy izao. Anatanteraka hetsika fanairana ny fitondrana manoloana ny olan'ny mpiasa malagasy ny fivondronam-be ny sendika eto Madagasikara na ny SSM. Ny zoma fahasivy ny volana martsa izao eo anoloan'ny fitsarana nosy no ifanome fotoana izy ireo. Ny tena takin'ny sendika zany dia araka ny efa nambara tamin'ny alohan'ny krimasy ny tombo avao tamin'ny taona lasa ireny nanomboka teo amin'ilay fanapahana karama tamin'ny antony tsy fantatra. Izay ohatra nanaovan'ny mpitondra isan-karazany na finance na FOB na ny premier ministre ohatra ny nanaovana zavatra hoe mba nisy fahadisoana kely tapaka karama nefa ilay olona hatramintsika ny teny izao dia mbola misy ireo tapaka karama. Noho izany amin'ny SSM hoe solidarité syndicale de Madagascar izay misy any amin'ny 70 ano any ny mpiamana aminay amin'izao fotoana izao dia mametaka kosa izay hoe efa mba ampikosa angamba izay fampahafantarana sy fitakiana nataony izay ka dia amin'ny zoma ho avy izao dia izy zany ny hetsika lehibe manerana Madagasikara izay karazany hoe fitokonana fobe ray andro ho fanairana ny tompona ndraiky fa hoe efa mba nataonay ny alany isan-karazany nefa dia tsy misy vokany hatramin'izao niainga tamin'ilay fanapahana karama io fa ao anatin'izany ny resaka avancement ny installation ny rehetrarehetra mikasika ny asa-panjakana dia tsy misy fa vao mainka miaratsy avokoa zany avancement zany hoe amin'ny ankapobeny tokony hoe mandeha ho azy nefa maninona no ohatrany tsita izay ale makaika ny zavatra rehetra mikasika ny mpiasam-panjakana voasoratra ao anatin'ny ELEFI tsy hita hatramin'izao ato finance initiale zany. Ny sendikan'ny mpitsara, ny sendikan'ny faditseranana, ny prakidrara eo anivon'ny fitsarana, ny mpiasan'ny fananantany, ny sendikan'ny mpampianatra ary ny sendika avy amin'ny orinasa tsy miankina no anatanteraka ny hetsika amin'ny zoma ho avy izao eny Anosy.